Daholo tompoko, mino fa salama tsara ianareo manona ny fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay avy hizara zavatra kely ahako androany izay mety hanampy antsika ihany koa dia hizara amintsika ny mahazava-dehibe ny vavaka. Raha ohatra ka hoe mamaky baiboly tsika dia hitantsika hoe tena nanindry mafy Jesosy ny amin'ny resaka vavaka hoe tena ilaintsika ny mivavaka ary izy ihany koa dia efa naneho ohatra ny amin'izany mivavaka isaky ny maraina, mivavaka vao maraina be mandeha mitokana mivavaka na dia Andriamanitra ary izy dia naneho izy hoe tena ilaintsika ny mivavaka ary atao amin'ny maha olombelona azy dia tena naneho izy hoe mila mivavaka isika olombelona. Dia androany dia nisy eritreritra kely anankiray nandalo tao anatin'ny saiko tiako zaraina kely aminareo hanampy anareo ihany koa tena hoe ho motive na ho harisika ao anatin'ny vavaka. Ny vavaka dia tsy paracetamol fa oxygène. Ny vavaka sy Andriamanitra izany tsy paracetamol fa oxygène ho hazavaiko. Ny vavaka dia na marary tsika na tsy marary dia mila vavaka. Na manana problème ianao na tsisy problème ianao na misy problème ianao na anaty olana ianao na milamina ny fiainanao dia mila vavaka foana ianao. Fa ny vavaka dia tsy rehefa misy olana izay tsika vao tokony hivavaka. Dia miresaka amintsika zanak'Andriamanitra rehetra eto hoe tsy rehefa misy olana tsika no ilaina mivavaka. Matetika ny olona rehefa manana olana be izay vao mihazakazaka mitady an'Andriamanitra. Fa Jesosy niteny antsika ao amin'ny Luka 7:2 hoe ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety mihitsy izany raha tsy mivavaka. Tsy mety ny fiainam-panahintsika raha tsy mivavaka. Tsy mety ny fiainana mahazanak'Andriamanitra anao raha tsy mivavaka mandrakariva ianao. Tsy misy hoe rehefa izao ihany no mivavaka fa tena hoe mitohy mivavaka amin'ny fanahinao ary mbola exercice tokony atao izany mety hoe misy mbola tsy zatra an'izay fa azonao atao na any anaty bus ianao na eny an-dalana ianao na any am-pianarana dia mivavaka ary misy fotoana ihany koa manokana fotoana anankiray ianao hivavahana mitokana ianao mandrindrina efitrano ianao dia mivavaka. Dia hampahery anao hoe mety misy zavatra mbola tsy hitanao amin'ny fiainanao, mety misy zavatra hiandrasanao an'Andriamanitra, mety misy zavatra efa napahana teny an'Andriamanitra anao dia ny fiandrasana an'Andriamanitra dia ataontsika hoe miandry mandray andraikitra fa tsy miandry miandro fotsiny fa misy anjarantsika tokony ataontsika dia ny mivavaka izany. Raha ohatra ka misy zavatra amin'ny toerana anankiray misy zavatra tsy miova dia misy kristianina tsy mivavaka eo. Raha ohatra ka amin'ny toerana anankiray misy zavatra tsy mandeha amin'ny laony dia misy kristianina izany tsy mivavaka ao anatin'izay toerana izay. Dia tia hampirisika anareo hoe andaontsika hahery hivavaka. Betsaka ny zavatra azo entina mivavaka na ny fiainanao na ny fiangonanao na ny firenena. Izay zavatra petraky ny fanamasina ao aminao, izay zavatra anetsehan'ny fanamasina ny fonao dia tokony ho entinao ambavaka. Dia hampahery anareo hoe aza reraka, andaontsika tsy ho reraka mivavaka fa rehefa tonga ny fotoana anankiray hoe mahery mivavaka ny zanak'Andriamanitra dia tena mahita fiovana isika. Dia andaontsika ho anisan'ny olona mivavaka fa tsy anisan'ny olona menomenona. Raha ny énergie entintsika menomenona na manao commentaire any amin'ny Facebook na mety hoe manakihana olon-kafa no entintsika mandeha mivavaka dia miova izao tontolo izao, miova Madagasikara, miova ny fiainantsika, miova ny fiainan'ny manodidina antsika. Dia tia hampahery antsika hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivantsika ary tsy reraka ao anatin'izany. Ataontsika tsy ho reraka mivavaka, atao ohatran'ny hoe musculation ilay izy. Mety hoe reraka ianao androany fa manohy dia mitombo indray ny herinao raha pitso lasa manana lazonady indray ianao rehefa tena ataonao foana ilay izy. Dia tia hampahery anareo hoe aza kombona ny vavanao fa mivavaha, manonona zavatra ao amin'ny fanahy, ahafahanao manova zavatra fa mahery indrindra ny vavaky ny marina. Dia izao aza adino tsy paracetamol io fa oxygène, izany hoe ilainao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Samy hitahin'Andriamanitra.